Faly miarahaba asika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izahay fiomanana ho any an-danitra. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tomposika. Amen. Faly hizara sy hanambara ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fahavelomany ao anatiko sy anatinao ary anatintsika rehetra izahay fiomanana ho any an-danitra. Hizoro vavolombelona aho amin'ny anaran'i Jesosy ary hitondra teny fampiherezana ho aso ho anao hanambara ny mazava fa velona tokoa Jesosy fa sy maty. Indro ary fahatolotro amin'ny anaran'i Jesosy dia ny hanomboasika azy ato amin'ny asan'ny apôstôly satria ny zavatra rehetra dia mila pirofo amin'ny anaran'i Jesosy fa velona tokoa izy. Asan'ny apôstôly toko 9:20 ny 10:30 sy 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa netiny nivoaka izy roa lahy dia hoy izy, Tompoko, inona no mety hataoko mba ho vonjena aho? Dia hoy izy roa lahy, minoa an' Jesosy Tompo dia ho vonjena hianao sy ny ankohonanao. Amin'izay teny izay no hizoroako vavolombelona amintsika tsirairay avy fa velona tokoa Jesosy. Minoa an' Jesosy Tompo dia ho vonjena hianao sy ny ankohonanao. Andriamanitra dia simba tara, ny simba maika ary sy taitra. Isika mangataka vavaka amin'ny isan'andro indrindra fa ho an'ireo ankohonasika ireo. Ary amin'izao teny izay hoentiko izao ny hoe minoa an' Jesosy dia ho vonjena hianao sy ny ankohonanao. Manany fotoana ny zavatra rehetra dia izao aho no nomeny Jesosy fotoana hanambarako marina fa velona izy. Tamin'ny volana Juillet lasa teo narary i papako izay niteraka anahy ara-nofo. Narary izy tension. Alahady izy dia niteny tamin'ny mamanay hoe omeo vola aho fa handeha any amin'ny hopitaly fa sy hazahazako ny tenako. Dia nanaika i mamanay. Dia nandeha Lasinainy naraina voategnantenan-dalana dia sy tafa any amin'ny hopitaly fa nalemy olona ny baby ny tonga any amin'ny hopitaly. Any amin'ny hopitaly aminay dia ambanivohitra satria sisy tomobila koa satria ambanivohitra dia sisy tomobila dia olona ny baby anazy no tonga eny amin'ny hopitaly dia tonga dia sindry moa ny dokotera. Dia nivavaka aho nangataka tamin'ny Tompo. Tonga dia nanao fifadian-kanina. Za sy mpifady hanina Lasinainy izany fa rehefa naheno ny vaovao dia tonga dia nifady hanina. Dia niteny tamin'ny rahavavy namana hoe mba eto ambavaka aho sy babako fa sy salama izy Razafy Mamonjy Josefa ny anarany. Dia nivavaka. Dia sitrana izy dia niverina any an-trano alakamisy. Tonga indray ny zoma ny aso ahy idadatoako hoe idadanao anie ka marary, kinona ny tokony atao? Dia niteny aho hoe olo voanipody tamin'ny hopitaly ve efa marary sahady koa. Dia hoy izy tena marary izy. Dia hoeto mipody miverina amin'ny hopitaly indray ka raha fa sy vita any ambanivohitra dia fairo miakatra. Satria izahay ambanivohitra any Ambohimahamasina dia hopitaly Vonjimaika ny any fa ny zavatra rehetra dia aty amin'ny villa aty Fianarantsoa. Sy naheno na ana o ary niandry telefona. Kanzy le arety ny agravy ry havana malala ato amin'ny Tompo. Nalemy dadanay sy nasiary tena efa nitangatanga ny vavany efa mipetraka kotrona. Nandray vaovao Lasinainy. Nandritra ny 3 andro efa sy miteny ary ny rehetra efa miandry andohany hoe efa ho faty. Efa sisy azo antenana sony ary efa sy noentina amin'ny hopitaly koa.
Dia izaho vao mba niteny hoe oeto aho a mba hanalanenina amin'ny fianakaviana. Dia izaho moa nitondra am-bavaka ihany dia vao niteny amin'ny rahavavy namana ihany aho. Ary ny vavaka izay nataoko tao anatin'izany dia izao nataoko hoe na mino ny papako na sy mino anao Jesosy Kristy dia asehoy aminy voninahitra aho mba hinoany fa velona ianao, fa maty araka nasanganao ka voamarary ve sahositranao. Satria ianao Andriamanitra efa nanasitrana hatramin'izay ary mandraka ankehitriny ary ho mandrakizay. Nataoko tanatin'ny vavaka izany ry havana malala. Nahiratra amin'izay ny masony fahatelo ny andro ary niteny izy ny hoe homeko an'i Jesosy ny andro sisa iainako. Nanolo tena izy. Isaorana ny Tompo izany. Fa vita iny iteniny dia niverina indray ny aretina. Ao ny ray mandeha ihany koa dia ny zorom-bavany no agnapidirandry zareo rano araka ny vaovao zany. Tanatiny tapabolany dia masiaro izy dia ao ndray, masiaro izy dia ao ndray. Nitaitaina ny fianakaviana, ny dokotera moa teo satria nisy dokotera ny fianakaviana dia tao anaty tanatrano zany izy no nitsaboana fa sy ny fairy amin'ny hopitaly isony satria efa mipetraka ny hoe dale comment. Kanefa tao anatin'izany dia nasa Jesosy Kristy Tompo. Ny hainy ny vavaka izy, izaho aty sy ny sahatra ny vavaka ary ny namako ihany koa. Ry fiomanana ho any an-danitra. Hafatra amiko sy aminao. Minoa an'i Jesosy Tompo dia ho vonjena hianao sy ny ankohonanao. Ivavaka izay atao sika aty io na tany lavitra ary isika na mitoerana maro samihafa dia mihaino vavaka sy mamaly vavaka Jesosy. Tanatiny ray vola kitroka dia niaina amin'ny hoe mitaitaina ny fianakaviana amin'ny maha nofo. Fa izaho rehefa ny vavaka dia nisy fifaliana dia midobodoboka ny foko dia fa nanantena fa ho velona izy. Fa kosa Andriamanitra sy niteny amiko sy aminao hoe rehefa mivavaka ianareo dia ho valiako izy afaka adiny 2 na adiny 1 na hoe afaka 2 semaines na hoe afaka 2 vola. Fa izy mivavaha dia mangataha dia manana faharetana. Satria Andriamanitra Jesosy Kristy velona izay ivavahasika io. Sy taitra izy no sy maika kanefa sy taraika fa manam-potoana ny zavatra rehetra. 2 volana kitroka izay izy voa hoe mba nihina-kanina ary mba nihesika ary mbe fahavy an-davaranga. Ary amintsika miteny zao izy efa avy any an-tsaha satria izahay lazaiko aminareo fa any ambanivohitra izahay. Any an-tsaha izy no mandehandeha amin'izao mitondra ny tegnany manoka. Aleluia, ny voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Hafatra ho ahy sy ho anao ary ho asika rehetra i Jesosy izay ivavahasika io dia velona fa sy maty. Ary profo manambara mitoka amin'ny tendany ny ato amin'ny Apokalipsy 1:19 hoe dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny fahafatesana sy ny fiaina sy hita. Efa nipetraka dale comment i papako fa Jesosy Kristy Tompo no fanalahidiny fahafatesana. Ny fianakaviana efa tao an-trano, efa feno ny trano, efa teo akotrona izy, efa hoe miandry azy ahirina amin'ny maha hoe nofo. Kanefa Andriamanitra dia hafa ny fihevitra n'Andriamanitra dia hafa tokoa ny fihevitra ny zanak'olombelona. Izaho izy mihevitra ny hevitra izay heveranareo ary sy hitondra loza fa fiainana. Ary dia nivalian'i Jesosy tokoa ny vavaka izay nataoko ny hoe na mino na sy mino i papako dia sehoy amin'ny voninahitra ao
mba hinoany ianao satria i papanay raha voatenenina resaka vavaka sala resaka hoe manisy poazo eo amin'ny fiainany na hoe magnisavy anazy sy tiany tena satiany fa kosa voanahasiary tao i tamin'ny fahatelony andro dia hoe handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Ka Jesosy no mahalala ny fihevitra izay heverana Izaia heverany asika tsirairay avy. Ka noho izany manana finoana hatramin'ny farany fifivavaka izay ataosika io ry havana malala dia tsy very io. Mety misy manana olana isika, mety misy efa marary koa any sy azo tranona, mety misy fianakaviana ihany koa hoe mpisotro toaka dia sy mba mety mihisy tenenina ary mamilava mangatabavaka fa efa sy fantatra sotsony izay atao. Kanefa azahovana ny sujet fa ho avy sy ho ela Jesosy. Izy dia sy mba taitra no sy maika kanefa sy tara. Mahatoa izy mbola sy mamaly vavaka. Mbola ianao izay mangataka vavaka io tiany hahery. Tiany hovilavilany ianao aloha mba handrosoanao bebe kokoa amin'ny fandraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Voalaza ny any amin'izao na toko voalohany andiny 12. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mininy anarany. Raha tamin'ny nandraisako hoe i papanao anie marary ary efa mipetraka dalekoma. Raha sy Jesosy ny velona tato anatiko, mety izaho no maty talohan'ny fotoana. Mety izaho no maty talohan'ny fotoana. Kanefa noho ny herin'i Jesosy velona tato anatiko, sy naninona fa nisy ny fifaliana, nisy ny fiadanana. Ary io faneva izay ataosika fiomanana ho any an-danitra io, aza atao parokera fotsiny fa hiaino. Sao isika dia mibitaka fotsiny hoe izahay gropy alfa sy omega, ataosika fomba fiteny fotsiny. Vakio any amin'ny apokalipsy toko voalohany manambara an'izany any. Sy tadidiko ny tokony sy ny andiny fa any amin'ny 19 any angambany. Izany voalohany sy fiafarany. Ka ary nataoko tambavaka ihany koa nangataka ho an'ny papako aho. Ho maty izy dia ao aminao. Ho velona izy dia ao aminao satria ianao ny voalohany sady hiafarany ihany koa. Ka ninona zavatra ataosika manana finoana, manana faharetana satria Jesosy dia velona ry havana fa sy maty. Mora ny mitantara hoe mijoro vavolombelona fa kosa tamin'ny andro voalohany faharoa fahatelo tamin'izy nipetraka dalekoma zany nangidy izany tamin'ny fianakaviana. Fa rehefa manana an' Jesosy ianao dia sy mangidy izany fa maivana satria izy dia miteny asika ihany koa any amin'ny Matio 11:8 hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanome anareo ny fisaharana. Fa mora sady maivana ahitako. Maivana tokoa raha miaraka amin'ny Jesosy izaho sy ianao. Maivana. Ary io faneva izay hoentisika io aza taotao foana fa tena tokony aina sika. Dia ny teny famperezana omeko asika ry havana malala ao amin'ny tompo. Amin'izay hoe velona Jesosy izay ka mba ho fanaka voafidy tokoa izaho sy ianao. Zao na voalohany izay efa fantatra sika loatra. Zao na voalohany toko 4. Zao na toko voalohany 9 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe nisy lehilahy ny rahan'Andriamanitra zaona no anarany. Izy tonga ho vavy olombelona hanambara ny mazava. Mba hinoany olona rehetra noho ny teniny sy izy anefa no ilay mazava fa tonga ho vavy olombelona. Hanambara ny mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay nahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Amen. Izaona tamin'izay
no niraisin'i Jesosy fitaovana hanambarany mazava fa ankehitriny dia izasy ianao groupe B taranaka voafidy dia izasy ianao ro taranaka voafidy izao no nazay ny fidiny tompo hanambarany mazava fa velona Jesosy. Aoka sy isika amin'ity groupe ity fiomanana ho any an-danitra no ho sandoka hoe kristianina sandoka satria ny kristianina sandoka dia sy avy any amin'ny velana fa ao amin'ny fiangonana ihany io. Sy milaza ny mazava izy, sy mitory ny famonjena izy, ary izany no hanambarako hoe velona Jesosy ka izasy ianao dia mba ho taranaka voafidy tokoa. Hanambara ny mazava amin'ny olona rehetra fa velona Jesosy. Izay fanevany groupe C, Kristiny velona ato anatiko. Ka velomy ato anatisika sy rairay avy Jesosy. Mba hazahoasika hery araka ny voalaza eny amin'ny 12. Handresesika ho dinamika ao anatisika ny teny. Fa sy hoy izahay groupe D dinamika dia tonga sy ara-potoana. Hatao parokera fotsiny sy ariavana. Fa i Jesosy velona ato anatisika dia dinamika isika amin'ny fiainana. Groupe E sy maisy mandresy. Dinamika ny fiainasika sy maisy mandresy amin'ny fiainana izasy ianao. Na inona idona, na inona hiatra, na mora na misarotra dia ho foana Jesosy. Tahaka an'izay aho tamin'ny izy roako vavolombelo teo. Ipapako narary zay. Efa nipetraka dalekoma izy. Fa kosa velona tato anatiko Jesosy ka nandray ny heriny ary izy tokoa dia miadi-sika. Manana finoana hatramin'ny farany. Ka izasy ianao no hanambarany mazava fa ho tongany ny hanazava izao tontolo izao dia Jesosy Kristy tompo. Fa isika kosa dia izao no nazay ny fidina tamin'izay. Taranaka voafidy mba ho voafidy tokoa hanambarany mazava amin'ny olombelona rehetra fa velona Jesosy ho aso ho anao mba hananasika fiadanana. Zina efa fiadanana. Raha mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainasika isika dia mahazo hery dinamika dia misy ny fifaliana sy fiadanana fandresena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zavatra rehetra dia taovy amin'ny anaran'i Jesosy mba ho velona tokoa ato anatisika Kristy. Aza atao parokera fotsiny faneva fa tena raiso amin'ny fofeny fitiavana satria Andriamanitra dia simba manavakavaka fa omeny ny fahazavana sy ny fahavelomana isika tsirairay avy. Na tanora, na atitra, na kely, na lehibe, na manan-karena ianao, na mahatra. Fa kosa ny eo amin'ny Jesosy dia manan-karena mandrakariva, manan-kare-pahasoavana izasy ianao. Ka aoka isika ho sahizoro amin'ireo akohonasika ireo. Na dia ianao rery, ianao no taranaka voafidy hanazava ireo akohonasika ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Hanazava ireo akohonasika ireo. Nangataka amin'ny tompo aho hoe na mino ipapako na sy mino. Asehoy aminy voninany, asehoy aminy voninahitra ao mba hinoany ianao fa nahiratry ny masony sy tamin'ny 7 andro. Izay no teneny hoe ny androm-piainako dia apetrako amin'ny tompo. Ary nanolo tena izy. Amin'izao sika miteny zao izy dia magnaraka ny olona mivavaka ary mivavaka isan'ny hariva sy maraina. Satria izay moa ny amintsika mivavaka maraina agnapetraka ny tontolo eo ampelantanan'ny tompo dia mivavaka koa rehefa hariva. Manao an'izany izy amin'izao ora sy fotoana izao. Dia raina Jesosy. Ka noho izany aoka isika hivavaka amponoana, ampanantenana ary ampitiavana ihany koa. Fa aoka sy atao fahazarany rasy fotsiny. Fa minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny akohonanao. Dia ho an'i Jesosy irery ihany voninahitra fa ny fiadanany kosa dia ho amintsika tsirairay avy, indrindra fa ny fitiava sy ny fandresena finoana velona. Ka minoan Jesosy dia ho vonjena ianao sy ny akohonanao ary isika rehetra. Izany no hafatra ny fiomanana ho any an-danitra. Ka aza adiny ihany koa ny manao izay manipazy mba handraisanao ny zava-baovao isanandro sanandro
ka tohizo ny fianarana ary manetana asika tsirairay avy ihiditra ao amin'ny groupe Zastalka amin'ny 4 ora sasany tolakandro any amin'ny Madagasikara dia miafara amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 sasany io, izany hoe maharitra adiny 2 ny fianarana. Sy ho verimaina izany fianaranao izany raha miditra ampinoana ianao ka ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia mirary soa asika rehetra samy tahiny tompo daholo dia makasitraka ny fiainoana hatramin'ny farany. Amen. Groupe fiomanana ho any an-danitra sy maisy mandresy ary velona ato anatintsika tsirairay avy Jesosy. Ny herin'ny dinamika dia mapoaka ny fiomanana ho any an-danitra. Amen.